Fizarana vary androany talata fa 17 febroary taona 2024 fokotany efatra amin'ny fokotany 13 no zarana vary ny olona trabona no nomena an'izany zay misa 700 tokatrano 900 ménages de ny fizarana zany natao isaka tokatrano roa kilao sasany isa tokatrano ny vary nomena 5 tonnes ny vary nomen'ny Orange Madagascar de ny lany teo zany teo amin'ny 2 tonnes 200 kg satria moa misy an'le komity zay manampy ary reny tsy hoe olona karamaina manokana fa lay vary ihany koa zany de mba mahazo anjara vary izy zay zany no atao hoe motivation ho azy de amin'ny ambombary mbola misy eo amin'ny 2 tonnes 800 kg amin'ny alakamisy vita mariage zany alakamisy 27 febroary zao no averina indray lay fizarana n'ilay vary ny trabona ihany ny trabona no omena zany hoe efa misy fandaminana misy carnet izy io manko de nanahirana atsika mihitsy satria mifangaro ny trabona sy ny mahantra de sahirana be ny commune Ampitatafika de nanao asa zany ny fokotany anakefatra zay isorana azy de efa milamina ny fizarana vary ny trabona mijanona nisany le isa teo ihany tsy miampy fa eo amin'ilay resaka vary no tena hitako olana ngeza be zao satria tondra-drano ny akamaroan'ny tanimbary ary le rano tsy mety mivoaka ny mampatahotra de hoe inona zavatra hitranga afaka 3 volana miala am'izao anana vokatra ho amidy ve na hoanin'ireo tatsara eo zay mariako aloha fa misy 700 hectare ny tanimbary misy eto Ampitatafika de ny roapahatelon'ireo zany difotry ny rano daholo efa nisy any fangatahana motopompe tany amin'ny BNGRC mba ahafahana mandefa an'le rano ao anatin'ny sisony de miandry an'le fanampiana zany ny commune Ampitatafika le paikady aloha ara-théorie tena misy mihitsy toy ny hoe manangana trano amina toerana avo tsy mety difo-drano mihitsy manana tany am'izany ny commune Ampitatafika zay le théorie fa le pratika aiza ny ety manana ahoana ny fananganana an'le trano inona ny politika ankapobea mba ahafahana mahita partenaire anangana logements sociaux ho an'ny mpiasam-panjakana sy tsy ny mpiasam-panjakana ahoana ny fomba amerenana ny volan'ireo zay mamatsy vola 4 taona iza manao ny fifampirarahana amin'ny atao hoe engagement am'izay satria ny commune de isaka ny 5 taona no tokony isy ny fifidianana lasa sarotra be le izy ny azo atao de any amin'ny resaka tena famoronana asy any aloha no azo atao de amin'le tany malalaka efa nyresako teo zany raha ohatra ka misy orinasa vaventy ka afaka miditra any satria ny lalana koa ny anisan'ny sakanety amin'ny commune Ampitatafika ny tena mpandraraha lehibe mampiasa camion porte conteneur daholo mivezivezy be lalana eto Ampitatafika nefa tsy taveditra ny conteneur raha tsy amin'ny alina ny aty anaty fokotany de ohatranay zao commune Ampitatafika commune Alatsinainina Ambazaha commune Androhibe de zay zany tsy afaka ny tena mba hahita mpandraraha ngeza be satria tsy manana lalana zay hidirana camion ka io zany raha tsy manao lalana vaovao mihitsy hoe tena ty lalana natokana ho an'ny camion lalana midadasika
de ken'ny fanjakana le izy de am'izay fotoan'izay vao azo andraindraina fa hoe hiala amin'ny fasahirana sy fahantrana le vahoaka fa raha izao iainan'izao aloha de karazana atao hoe pansement ihany no iainany eto amin'ny commune zany ary tsy zay rery fa le commune anankiroa notononoko teo de tsy iverimberina zany zao zavatra hitranga zao ary vao maika any ia mitombo reo isan'ny olona trabony reo satria miteraka tsika de mazava ho azy fa eo ihany ny eo zany ary vao maika me mitombo ihany marina aloha fa misy hoe trano tsy ara-dalàna miorina betsaka eto zay marian'ny tenanay fa zay nandray fitondrana teto ny valo sy roa arivo hatramin'izao de tsy mbola nanome fahazoan-dalana norina mihitsy amin'ireny toerana tsy azo an'ireny reny fa reny zany efa nisy nitsangana tamin'ny fitondrana teo alohanay misy koa nefa mitsangana amin'izao fitondrana izao zay tsy voasakanay fa amin'ny andro alina na vao maraina be amin'ny efatra maraina manomboka ny fananganana de tsy voasakana ntsony le izy ary ny lalàna mifeny fananganana trano koa eto Madagasikara de tsika moa manakarena manampahaizana fa ny manampahaizana mihitsy ny tena nanao an'izy io mba iarovana tsika ka manampahaizana zay somary mananao fananganana trano tsy ara-dalàna de io moa de resaka tribunaly rehefa metimety amin'le olona de milalana hoe ravana no azo atao rehefa tsy metimety de tsy mahazo mikitika ny commune maizina be zany ny resaka lalàna mikasika ny fananganana trano eto raha ohatra zao ny commune ka efa misy trano efa miorina lehibebe ka mandrava de mety ingabe ny tanàna indray ny lasa ny eponja na ao anatin'ny fatotra tsy azo an'ireny anary ka hitanareo amin'izay fa aiza lay hoe fijerenany lalàna mifehy fananantany tamin'ny andron'ny tetezamita moa izy io efa tena nisy ezaka be nataon'ny fitondrana mihitsy fa be da be koa manana havana sy manana atao hoe ana tena mietraika ary na itsika mpitatana nivony sehatra maro arany hoe betsaka ny olona tsy manana permis zany de fantatra zany rehefa le mamonjy fivoriana reny na nisan'izany ohatra misy tompon'andraikitra ao amin'ny Bianco tena tsy manana permis de construire izy illicite zany zava-misy zany eto amin'ny firenena betsaka ka ny manampahaizana tsy maka permis ahoana moa ny reto vahoaka atao hoe mahavoranjo reto no de hotezerana be misy ataoko hoe vahaolana maharitra ny tokony atao de ny hijerena hoe logement sociaux na ny mpiasa-panjakana sy ny tsy mpiasa-panjakana zany de nijerena asa aloha voalohany indrindra satria tena mahantrany le olona tena sahirana le olona raha mijeren'le sarangan'olona nyzaraina vary teo zao de ny maro anisa de tena madio akanjo tsy le ary maro anisa de hita hoe tena manakaikikaikiny hoe tsy de nanana fahefana ninakanina loatra de hita le ary raha ambatana zany vao mijery an'zareo de zany ne mampalahelo zany ary io de atahorana zany za tsy miteny hoe atahorany reo olona reo amin'ny resaka tsy fandripahalemana tsy izay mihitsy fa io rehefa tonga amin'le sehatra hoe kibo tsy mba lamosina de sanatria ny zanaky ny tena tsy mihinana fa ny lehibe mbola afaka mandevitra ihany tena tsy safidy-po io ndraindray io ataoko hoe fanaovana alabotro fa tena voatera ny zava-misy mihitsy ka zao moa tsika efa manana fitondrana ara-dalàna de manampy ny fitondrana zany no azon'ny ben'ny tanàna atao satria izy mahita n'ity fotony